aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary havana. Amen. Nandeharaka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Iray izay an-danitra amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Misaotra fa mbola fitiavanao sy famindraponao ary indrindra fahasoavana no mahatoy izao anay. Dera saotra voninahitra tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ny Tompo isika ary havaka fa afaka mivavaka ny angona tany am-piangonana omaly ary misaotra azy ny amin'ny hazo rehetra. Ao ny teniny afaka nanomboka amin'ny fotoantsika tamin'ny fanasana tongotra dia nandray ny toriteny ihany koa ary tao anatin'izany indrindra ny asa sy ny famparezana izay hoentintsika indray mamakivaky ny androm-piainana sy isa rehetra. Tsy adino koa indrindra ny fanomanam-panahy mahalady farany azy. Ireny rehetra ireny dia fahasoavan-dehibe ry havako ka dia raisitsika amin'ny fanetretena aringa ny hampitombo finoana indrindra ny fanantenantsika ny Tompo izany ary ny fitiavana ny lehibe indrindra ihany koa hoy ny soratra masina. Misaotra azy koa isika fa amin'ity herinandro ity no mifarana ny fandinihana ny loha hevitra hoe manantenana Andriamanitra. Andinga ny tenin'ny Paoly ary no hozaraina amintsika vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ao aminy koa no nanaovana antsika holovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny fankasitrahan'ny fony mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena any Kristy rahateo. Amen. Efesianina toko voalohany ny andininy faha 1 sy ny faha 12 izany fa izay tena tiana ampitaina dia ny andininy faha 12. Andinga verenako vakia izany mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantena any Kristy rahateo. Izany soratra masina izany ry havana dia ahitantsika taratra fa ny mpino rehetra dia efa voafidy sy natsoin'Andriamanitra mba haneho ny voninahiny amin'ny fiainany rehetra sy ny ataony rehetra. Miavaka toy izany ny fiainan'ny mpino noho ny fananany fanantenana ao amin'ny Kristy. Ry havana, handalo ny fety samihafa, ny faran'ny taona, ny taona vaovao. Ataovy feno fiderana ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainantsika, indrindra ny atao rehetra, ao ny hohanina, ny hosotroana, izay entina mifary rehetra ao anatin'izany. Aoka hiavaka isika ry havana fa tsy miray fomba, tsy miray fanao amin'izao tontolo izao fa efa olona nohamasinina ihany koa tao amin'ny Jesosy Kristy. Noho izany ary dia mahay mifety isika manana fanantenana ao amin'ny Kristy ry havana. Mahay mifety tsy mitovy amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Asehoy ary amin'ny ataonao rehetra izany ho voninahitry ny Tompo. Dia mirary ianao, mirary antsika rehetra ry havana mba samy ho tratry ny faran'ny taona sy ny taona vaovao amin'ny fifaliana avokoa. Amen. Nandeha ary hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa efa trany am-boalohany dia efa voafidy tao aminao ary indrindra voantso tao aminao izay rehefa vita fivavahana taminao tamin'i Jesosy Kristy. Ary izany koa no mahatonga anay hanana fiainana manome voninahitra anao ary fiainana tsy mitovy amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Arova izay Tompo, arova izay ary mba tsy ho voasarika izao tontolo izao, indrindra tsy ho voafandrika izao tontolo izao amin'izay hoentinay mifety rehetra amin'izao faran'ny taona sy taona vaovao izao. Ny hohaninay, ny hosotroanay, ny tafihinay, ny fihetsika sy ny endriky ny fifaliana rehetra anehoanay an'izany dia aoka mba ho hita taratra fa tena zanakao izay ary manana fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy fa tsy fanantenana miorina amin'ny zavatra hita eto amin'ity tany ity. Dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.